Nampahafantarina tetsy amin'ny fioben'ny Tsiandraharo io maraina io ny zava-baovao avy ao amin'ny orinasa Star natambatra ao anatin'ny marika iray ka antsoina hoe Caprice ireo zava-pisotro misy gazy izay vokariny. Ny fiandohan'ity volana ity moa no efa hita teny amin'ireo mpivarotra manerana nosy izany vokatra vaovao izany. Fanadidina. Hatramin'ity voalohany volana septambra ity dia natambatra ao anatin'ny marika iray ka antsoina hoe Caprice ireo zava-pisotro misy gazy vokarin'ny brasserie Star. Nampahafantarina tetsy amin'ny foiben'ny Star Tsiandraharo no mikasika izany fiovana lehibe ho an'ny akora vokarin'ny orinasa izany izay entina indrindra nomezanaina vaovao ireo akora. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana septambra lasa teo izany no nisy fivoarana natao tamin'ireo vokatra boisson gazeuse Star voaresako teo aloha teo, izany hoe ny bonbon anglais, ny grenadine, ny orange ary ny tonique izay navondrona tao ambany marka Caprice daholo izy rehetrarehetra ireo. Ny antony izay fivoarana natao izay zany aloha voalohany indrindra dia mba hisiny ny fifasamihafana, ahafantarany olona hoe misy fifasamihafana entre ny vokatra vokarin'ny Star boisson gazeuse Star izay efa mihoatra ny 80 taona no vokarin'ny brasserie Star Madagascar sy ireo vokatra boisson gazeuse internationale izay efa fantatritsika ihany koa izay brasserie Star no mivarotra anazy izany. Dia ny antony fandroany nanaovana an'ity fivoarana anankiray ity dia satria efa ela zany ireo vokatra voalazako teo eo aloha teo no fantatra malagasy ary efa anisan'ny tena tafiditra an-kolontsaina malagasy tokoa ny misotro an'ireo vokatra ireo kanefa tsy dia nisy fivoarana natao tamin'ireo vokatra ireo nanomboka efa taona maro izay dia mba apetsiketsehana an-tsena ihany koa zany nanaovana ity fivoarana ity satria tsy le marika vaovao ihany no fivoarana natao fa misy ihany koa fivoarana teo amin'ny endrika ireo vokatra ireo izany hoe ny etikety bouchon sy capsule rehetrarehetra mahakasika an'ireo marika ireo zany dia misy rajeunissement fitenana izany hoe natao mba ho manarakaraka ny toetrandro kokoa zany. Araka ny fanamarihana nataon'ny tompon'andraikitry ny brasserie Star dia endriny fotsiny no miova fa tsiron'ireo zava-pisotro kosa tsy miova velively. 12 taona zao ireo zava-pisotro misy gazy no vokarin'ny brasserie Star izay mitanatra ny larina voalohany eo amin'ny tsena. Isy etsika fanentanana maro samihafa manerana nosy ampahafantarina ireo ho mpanjifa bebe kokoa ny mikasika izany fiovan'izany.